Na dia efa maro ireo mpitsabo mpanampy efa perinasa amin'izao fotoana izao dia ny tsikaritra aloha hatreto dia mbola tsy ampisa ireo mpitsabo mpanampy miasa eny anivon'ny toerana lavitra ny renivohitra mameno ny banga ary manatratra ny tanjona ny mba hisian'ny mpitsabo mpanampy any amin'ny faritra hafa ny ireo ataontsika hoe toeram-piofanana maro mampiofanana ireo mpianatra ho tonga mpitsabo mpanampy andao rahantsika ny fanadihadiana mahakasika an'izay. Nanamafy Andriamatoa Ramanahirana Gérard tare général sekoly ambony tsy miankina ISPPS na ny Institut supérieur des paramédicaux de la promotion de santé izay manana ny foibe ny Antsemandrifanambozanahary ary mampifana mpianatra ho mpitsabo mpanampy fa ezaka andresy lahatra ny fitondram-panjakana mba hananana ireo mpitsabo mpanampy mivoaka avy amin'ireny sekoly ambony tsy miankina ireny ny sata manokana amin'izay azy ireo. Izay no nivoatra omaly nandritra ny lanonana famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny andiany fa efatra ny mpianatra mpitsabo mpanampy misalotra ny anarana fanilo avy ao amin'ny ESPPS. Enina amby roapolo mirahavavy no nandrafitra izany andian'izany kay paritaka hiasa amin'ireo tobim-pahasalamana miankina amin'ny fanjakana na koa amin'ny sehatry ny tsy miankina rehefa nahatotosa fiofanana sy stazy nandritra ny 3 taona.